Faly miarahaba anareo ry havana fa nomen'ny tompo herinandro vaovao indray isika. Amena. Ho ampitombona ao aminareo hatrany ary ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tombontsika. Amena. Hivavaka isika. Dia misaotra anao mandrakariva izay tompo satria amin'ny fiandohan'ny herinandro tahaka an'izao dia mivavaka, mifaly satria afaka nanompo anao tany am-piangonana. Misaotra ny amina fahananiarana atsiaro. Ny alady farany amin'ny advento, iandrasanay ny fiverenanao, iandrasanay ny fiavianao. Ary misaotra indrindra tompo fa ankehitriny dia tsapanay ihany koa mbola tiavanao satria omenao tombonandro vaovao indray izahay dia ity herinandro ity. Misaotra tompo. Noho izany dia tsy misy azonay atao fa tsy ny miankina aminao, mametraka ny fiainanay rehetra eo am-pelatananao ary avozinay indray ny fanoloranay ny fo, ny saina mampanahinay mba hanjakanao Jesoa Kristy. Dia amin'ny anaranao irery no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Araka ny tonom-bavaka nataontsika teo ry havana dia misaotra ny tompo isika satria nomeny herinandro vaovao indray. Miavaka ity herinandro ity satria raha sitrapon'ny tompo dia amin'ny alarobia izao dia hiaraka kalaza ny nahatongavan'ny tompo, nahatongavan'Andriamanitra ho olona teto tany tao amin'i Jesoa Kristy isika ry havana dia ny andro Noely na ny andro Krismasy izany. Zava-dehibe amintsika izany vanim-potoana izany satria teraka ny mpamonjy koa dia irariana mba ho samy ho tratran'izany isika rehetra. Ny hozaraina amintsika indray anio dia mbola ao anatin'ny lohahevitsika manitry tena ny mpino. Ny bokin'ny ohabolana no nakako izany amin'ity anio ity. Ny ohabolana izay azo ambarako hoe bokin'ny fahindrena. Ary dia tsotra mihitsy dia andinin-tsoatra masina ity ry havana izay hozaraina amintsika ary eto am-piandohana dia tsy tena manana fanazavana filomena satria efa mazava rahateo izany ilay soratra masina. Ohabolana toko faha 12 ny andininy faharoa, vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Raha tonga ny fiavonavonana dia tonga koa ny fahafahambaraka, fa ao amin'ny manetry tena no misy fahendrena. Ohabolana toko faha 12 ny andininy faharoa, zava-dehibe izany satria milaza zavatra toa mifanohitra araka ny ahitantsika azy eto. Voalohany amin'izany dia ny fiavonavonana izay tsy manome haja sy voninahitra ny olona mihitsy, ary faharoa ny fanetretena izay miaraka amin'ny fahendrena. Raha tenenina amin'ny fomba hafa dia azo ambara fa adala izay tsy manetry tena. Ry havako, mbola manasongadina hatrany izany ny soratra masina izay vakiana tamintsika tamin'ity anio ity, ny mahazava-dehibe ny fananantsika fanetretena. Averiko vakiana izany ohabolana toko faha 12 andininy faharoa izany hoe raha tonga ny fiavonavonana dia tonga koa ny fahafahambaraka, fa ao amin'ny manetry tena no misy fahendrena. Irariana ary mba ho amiko sy ho aminao izany amin'izao herinandro izao indray ary indrindra mandritra ny androm-piainantsika rehetra. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, fa ho amintsika kosa izany fahendrena, izany fanetretena izany. Amen. Dia hivavaka isika. Ry tompo rainay any an-danitra ho misaotra anao izahay fa ity herinandro vaovao nomenao anay ity koa no iarahanay mankalaza ny andro Noely. Koa mangataka aminao izahay mba hampio ireo ny isan-tokantrano sy isam-batan'olona mba hanana fifaliana ao anatin'izany. Dia voalohany mba afaka teny hivavaka eo aminao Jesoa Kristy any am-piangonana. Faharoa mba afaka hisakafo koa satria mba sakafo miavaka no mampiavaka ny fety. Dia hampio indrindra ny sahirana, ny mahantra mba hanana izay hohanina hifaliana ny amin'io. Ary mivavaka izay ho an'ny tsy salama tompo, mba hositranina ka omenao hery sy tanjaka. Mety misy any tena miady saina, sahirana, manana olana samihafa. Izy ireny koa dia hoentinay mambavaka mba hitodika aminao ka hamalianao ny vavaka ho azy ireny tompo. Dia araka ny soratra masina izay niarahanay nijery teo dia arovy hatrany ny fonay, ny fiainanay amin'ny fiavonavonana tompo, fa amboleo aty anatinay kosa ny fanetretena, fa fahendrena izany
amin'ny fiainana andavanandro, indrindra amin'ny maha-kristianina. Koa aoka Tompo, amin'izao andro mpiainana izao de tena mba hisy ny olona ho voavonjy ahitanao Jesosy Kristy amin'ny fanetretena nataonay. De amin'ny anaranao irery nanaovanay an'izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo ary havako ny fiadanan'i Jesoa. Amen.